mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Mamerina ny firarian-tsoa mandrakariva amintsika tsirairay avy dia niriko eto ny finoana amin'i Jesosy ianao. Aloha indirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ray ny malala tsara ny isan-danitra mbola velosoranao izahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Tompo te hiainao anao indray izahay, mety ezainao ite manoloana anay. Minaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe mivavaha ho amin'ny fiadanan'i Jerosalema. Ny salamo fa 2:20 no dinitsika izay misy fihetseham-pon'ireo mpivavaka rehefa tonga tany Jerosalema izy. Io salamo io dia mampiseho ny fentanentan'ny reto mpivahiny reto rehefa tonga tany Jerosalema, fotoana nahafaly ny fivahinianana masina tany Jerosalema rehefa niara-nivoly isa 3 taona nivoaka an'Andriamanitra. Mba hatsiarovana ny hatsara-pon'Andriamanitra tamin'izy ireo taloha sy hatsiarovana koa ny amin'ny ankehitriny. I Jerosalema ny foiben'ny fiainan'ilay firenena satria nirakitra ny tenin'ny vavolombelona ho an'ny Israely sy ny seza fiandrianana fitsarana. Ny vavolombelon'i Israely dia manondro ny toerana masina izay nantsoina indraindray hoe ny tabernakelin'ny vavolombelona izy io, ary nisy mihitsy ny fijoroan'ny vavolombelona. Ireo seza fiandrianana tao an'ny fitsarana dia mampiseho ny rafi-pitsarana ihany koa tao Jerosalema. Ny fivahinianana masina ary no fotoana ahafahan'ny olona mitady sy mahazo rariny. Tsy nisaraka mihitsy ny tsy fivadihana amin'Andriamanitra sy ny fitsarana ny olona zany. Ao amin'ny salamo io salamo fa 2:20 io ihany koa dia misy vavaka lehibe ataon'ny vahoakan'Andriamanitra ao. Ny vavaka ao amin'ny fiadanan'i Jerosalema zany dia miantso ny fitahin'Andriamanitra ho an'ilay tanàna sy ny mponina ao aminy ary ny piray fivavahana zany ka mampely fiadanana ao amin'izy ireo. Mety ho tanànan'ny fiadanana i Jerosalema raha tsy misy ny fiadanana eo amin'Andriamanitra sy ny olona, ary eo amin'ny zanak'Andriamanitra mihitsy arak'izany ny vavaka ho an'ny fiadanan'i Jerosalema dia mampita hafatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra mba hiaina ampihavanana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa. Amin'ny fiadanan'i Jerosalema dia ambinina ny vahoaka. Ny salamo dia mampianatra antsika fa ny vavaka ho an'ny fiadanan'ny fiombona ben'ny mpinoana no tokony ho loha hevitry ny vavaka ny zanak'Andriamanitra. Satria ny vahoakan'Andriamanitra matanjaka sy tafaray ihany no afaka mitory ny vaovao mahafaly momba ny fiadanan'Andriamanitra sy ny famonjehan'izao tontolo izao. Ny mivavaka ho amin'ny fiadanan'i Jerosalema dia mbola tombontsoa sy andraikitry ny mpino satria izany no mamelona ny fanantenana amin'ny fiavian'ny fanjakan'ny fiadanan'Andriamanitra amin'ny andro farany, izay tsy ny tanan'i Jerosalema ihany fa ny tontolo rehetra misy ihany koa. Raha izay no mahakasika an'i Jerosalema dia aoka ihany koa isika hisintona lesona ny amin'izay hoe mila iray amin'ny Kristy isika. Raha ny mponina tamin'izany dia nangataka ho amin'ny fiombonam-ben'ny finoana, isika izay iray finoana ihany koa amin'ny Kristy, iray fiangonana indraindray dia misaratsaraka ny hevitra, tsy mitovy finoana na dia iray fiangonana azy, tokony iray finoana isika, tokony iray hevitra indrindra ny fampatosoana ny asan'Andriamanitra. Amen. Afaka isika eranay tsara ny isan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny lesona nomenao anay io. Misaotra Tompo satria mampianatra anay ny amin'ny zavatra lasa ianao mba hahafahanay mijoro ankehitriny amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiangonana misy anay. Angataka ny fanahinao masina izahay mba hiasa anatinay tsirairay avy, ary satria fanahy iray ihany ny avy aminao dia aok'izay hiombona sy iray fijery amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a tongotry Jesosy isan'andro.